Zay ny amin'iny fahidirantsika kosa ny olana eo anivon'ny fitantanana ny mpiasa ao anatin'ny kaominina Antananarivo renivohitra tsy maintsy misy ny lamina napetraka ho an'ireo mpiasa ECD ao anatin'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Hoy ny fanazavana nentin'ny lefitra faharoa ao anatin'izay tanàna Antananarivo renivohitra izay Nanamafy moa ity farany fa tsy misy velively ny fandroahana mpiasa ao anatin'ny kaominina. Tapitra ny faim-potoana 27 ora nomen'ny syndicat mpiasan'ny commune hijerena vahaolana maharitra ho an'ny mpiasan'ny ECD eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nanamafy ny fahefanam-panatanteraka ao amin'ny commune fa mitazona trano fifanarahana 3 volana ho an'ny mpiasa ECD misy 200 mahery ny commune. Nambarany teo anivon'ny commune ihany koa fa efa maro no nanatanteraka ny fanasoniavana ny fanarahana vaovao io. Ny akamaroana no lesoni fa eo amin'ny 30 eo latsak'izay tsy nety fa dia ny azony tsy maintsy 6 mois dia gaga izay fa nakatony zareo varavarana teto dia nigrefy teo zareo navelana eto ihany izy fa ramofa tafazay ngefa mandevitra be ny commune fa tena mandevitra be ny commune satria azavaina hoe ho tombotsoan-jareo le izy dia gaga zay moa dia na eno mihitsy zay hoe misy na eno zay hoe misy manarama azy ireo misy mandray voly izy ireo ny abadikany mampalelo zany zavatra zany dia voatery manao ankety zay mindreo fotoana zao manao ankety mikasika an'izany dia nandray fepetra aloha zay mikasika an'ireo fa fahinony azy dia efa misy amin'izy ireo manao le contrat daholo ahafahana mirosa zay angamba ny tena zava-dehibe. Nambarany teo anivon'ny commune fa nisy ny gabraraka tamin'ny fandraisana mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra. Fandaminana no antony nametrahany ho 3 volana amin'ny fifanarahana tamin'ny mpiasan'ny ECD ary tsisy ny fandroahana mpiasa eo anivon'ny commune. Tazomina avokoa ny mpiasa ECD saingy hisy kosa ny fandaminana amin'ny fitsinjarana azy. Andray polisy munisipaly ary agent administratif ny commune ary ny mpiasa efa ao amin'ny commune ihany no raisina amin'izany.